I Arso rakotiny indrina lalao Virginie no nahazo ny loka voalohany tamin'ilay lalao tombola no karakarany Telma tamin'ny hetsika Salon de l'Auto 2017 andian'ny faraky amin'ny folo izay natao teny amin'ny CCI Vato. SMS mandrindra ny roapolo no nalefa n'ity tovovavy tsara vitana ity ka izy no voasarika hahazo ny loka. Zao vao tena convaincu nahazo an'ilay satria tamin'ny ladiny etsonana dia mbola tsy nino ny SMS nalefako en mission ça de nazo les propositions iny mandefa SMS salon auto miaraka amin'ny anaranao. J'ai pas vraiment cru fa mba nalefako fotsiny bon bah pourquoi pas. De rehefa nandefa an'ilay izy full nandefa voalohany de une fois verina teto Atanaza vitsivitsy tsy full to ihany koa angambany. Raha tsy aivina dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana septambra ny lalao fandefasana SMS tamin'ny laharana Telma ary ny farana ny alahady farany hetsika Salon de l'Auto izay nanatanterahana ny fisarina. Nahatratra 530 sy 500 sy 500 sy enina ny isan'ny SMS voarahin'ny Telma. 65 535 SMS no voray tao anatin'izay fotoana nilalaovan'izay dia anankitelo le mpandresy no sarihana tao anatin'izay. Voalohany zany nahazo fiara mitetina 80 tapitrisa ariary teo eo, fiara izay nisafidiana tamin'ireo anankisivy natolotry ny GECAM na ny groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar. Ny loka anankiray faharoa dia moto mitetina eo amin'ny 4 tapitrisa ariary eo eo. Nisafidiana teo amin'ny moto anankiroa zany no safidina amin'ilay mpandresy ary ny loka anankiray fahatelo dia avy aty amin'ny Telma Madagascar nazahoana finday mitetina 1 500 000 ariary. Androany no nanolorana ny loka teny amin'ny Galaxy Andraharo.